Miaravantsika malagasy mparitany lazana rehetra, tsy manara-baina, tsy maty fo amanaina. Manoloana ireny herisetra miaro abibiana na fitsiky ny antsoina hoe mpitandro filaminana ireny. Ka amin'izao alahady fahavalo volana oktobra 2023 izao, lazaina feo mamaton'alina miantso ny vahoaka hijoro sy irahiny hiatrika izao tsy rariny sy jadona eto Madagasikara izao, mivavaka sy mampahery ireo marary sy naratra tamin'izany ary mirary fasitranana haingana. Ary midera indrindra koa ireo kolektif ny kandida 12 sy ny vahoakan'Antananarivo izay azo lazaina fa Madagasikara zany, izay samy joro nanohitra izao fitondranan-tsay tsy ara-dalàna feno herisetra izao, noho ny fanitsakatsahan-dalàna sy ny fanaovana tsinontsinona lalam-panorenana ary ny fanaovana barofo amboletra dia natao izay atongavan-tsay eo amin'ny toerana na filoham-pirenena interim ankehitriny io. Tsay moa dia tsy zoviana amintsika fa efa fitondra 3 zao no ny fantombiasany teo. Tsy hay hoe avy aiza ny neviny fa miparasiten'ny Frantsafrika, dia izy io mbola eo hatramin'izao io mbola manana sy nomena mission. Zay ny zavatra lasaina nataony dia ny fanakorontanana ny firenena malagasy, ny famitehana avy ao anatiny izany firenena malagasy izany amin'ny fanitsakitsahana sesilany ny lalam-panorenana. Ka itsay dia tsy iza fa Tandindina na Aloky Rajoelina sy Rabatomanga ihany. Izany hoe ireto roa lahy reto no mpanorotsaina sady mpanome baiko, samy olo tsy valahara tafaraka zany izy telo mpandrava firenena ireto. Baribary toy ny vaiakandrana izao ary voapirofo fa na nisy na tsy nisy ty resaka hoe taratasy vazaha ity momba ny Rajoelina dia fanahy-mbazaha frantsay mpanjanatany no misy ao anatiny. Ny frantsay sy ny Frantsafrika no namboly an'ireo ahi-dratsy ireo izay fosiky mpanimba amin'ny firenena, nanomboka tamin'ny fanonganana fanjakana ara-dalàna lanim-bahoaka tamin'ny taona 2009, nametrahana olona tsy tan-dalàna izay natao fitaovana amotika sy andrava ny firenena malagasy. Fitondrana tsy ara-dalàna natao amerina ny zioga ny vahiny sy hiaro ny tombotsoan'ireo vahiny. Vahiny
izay mpamatsy voly sy fitaovam-piadiana izay nampidirina tsokosoko tamin'ny taona 1814 natao amoretana sy amonoana antsika vahoaka malagasy. Miasan'ireo vahiny mpanjanatany izay namono, nampijaly ary nandatsadrahany malagasy tamin'ny 1979 hatramin'ny 1790. Raha Moramanga izany no toizany reto Ritsay, Cédric ary ny firongony izay mampijaly, mamono ary mandratrako ny vahoaka malagasy ankehitriny. Famadihana tanin-drazana tsy misy ohatr'izany, satria raha mbola malagasy fanahy manaja ny razana iombonana dia tsy ampiasa herisetra tafahoatra amin'ny malagasy mitovy aminy sy rairay aminy tahak'izao. Tena efa lasan'ny vazaha tanteraka araky ny hira ny foa mampanahin'ireo telo lahy ireo, dia Itsay, Rajoelina sy Ravatomangy izany. Resaka fohifohy no mba hoentiko ho fanohanana ny fanoherana tarihan'ireo kandida 12 sy ny vahoaka malagasy manerana ny nosy an'izao jadona jamba izao, dictature sans nom ho fitenenana. Maninona ny hoe sans nom zany hoe tsy misy anarana, satria ilay sefo lehibeany ny jadona efa niala. Ilaina amin'olo azy sefo ankehitriny dia tsy ara-dalàna raha teo. Meloantsika tanteraka amin'ny herintsika rehetra izany fanitsakitsahana ny lalam-panorenana sy tsy fanajana ny lalàna izany, izay natao ho anitsakitsahana ny zon'olombelona sy ny demokrasia, izay miaro fitanilana sy fiangarana, fanaovana mozana tsindrinila, fandrarana ny vahoaka midina an-dalambe ampilaminana, mitaky ny marina, mitaky fifidianana madio sy mangarahara mba tongavana amina firenena tan-dalàna. Etsy ankilany nefa dia avela manao izay tiany atao ny pomba an'izao fitondrana tsy mataotody izao, mahazo mivory, mahazo milahatra, mahazo manao izay tiany atao, tsy misy sakatsakana, tsy misy mpitandro filaminana, tsy misy zandary. Ka tsy ekentsika ny fiangarana tahak'izany eto amin'ny firenentsika. Ny sasany ireo manohitra mitaka ny marina dia tifirina basy, rarafana grenady lacrymogène. Ireto olona tsy manatsiny sy tanapolo izay ao anatin'ny filaminana tanteraka, satria efa ho herinandro zao no nisy mihetsika tsy nisy izany trano vaky na trano may ohatra ny fanaon'ny sasany tamin'izany fotoana izany, fa dia vahoaka endry mitaky ny marina, ny rariny sy ny nitsiny ary ny fampiarana ny lalàna eto amin'ny firenena. Ka ny setrin'izany dia
ireto lazaina ho mpitany filaminany reto zany no tena mpanakorotana izay filaminan'ny vahoaka maneho ny tsy fakasitrahany sy manohitra ny tsirariny izay. Ka ho firaisako foa mampanahy amin'izao hetsika tolom-bahoaka fanavotam-pirenena amin'ny tsirariny izao dia mba misalotra ity lobaka fotsy tiany tenako izay marika izay fitakintsika fahafahany izay, lobaka miforiporitra izay midika fa tsy milamina. Misy zavatra roa zany tena tsy milamina eto amin'ity firenena malalantsika ity, dia ny fahafahana sy ny fahaleovan-tena izany. Zavatra roa izay farany sarobidy indrindra eo amin'ny firenena. Voalohany, ny fahafahana izay nesorina nalana tanteraka, tena tsy tongatonga ho azy fa tena natao fanahiniana, nataon'ny vazaha fanahiniana, nasorina tsy ho tarigetra ny firenena malagasy intsony ny fahafahana nanomboka tamin'ity lalam-panorenan'ny repoblika fahaefatra izay sanganasan'ity vazaha mpamadika tanindrazana ity, nasoriny novainy ny hoe fahafahana tanindrazana fandrosoana nalany tsy teo le fahafahana, ka dia izao hitantsika izao ny vokatra izany. Mila averintsika izany ny maha-olon'afaka sy vahoaka afaka ny malagasy, afaka miteny, afaka maneho hevitra, afaka mivory, afaka milahatra an-dalambe, afaka mandeha amin'izay tiany aleha rehetra manerana ny nosy Madagasikara, afaka mifidy malalaka sy manendry ireo olom-boafidy ekeny hisolo tena azy eo amin'ny fitantanana ny raharaha-pirenena. Ny zavatra faharoa tena mavesa-danja sy tena sarobidy eto amin'ny tanin'ny repoblika Madagasikara dia ny fahaleovan-tena. Izany fahaleovan-tena izany dia tsy fisiana zioga ny vazaha vahiny, tsy fisiany ny baiko avy amin'ny vazaha vahiny. Zavatra roa tena sarobidy indrindra ny fahafahana sy ny fahaleovan-tena izay antoky ny fiandrianam-pirenena sy ny mahavahoaka maso mandidy ny vahoaka malagasy eto amin'ny taniny. Mazava izao ny vato misakana an'ireo zavatra roa sarobidy ireo dia ireto miaramila, zandary sy pôlisy atao fitaovana ireto. Za manokana dia tsy miantso an'ireo intsony ho miaramila na zandary na pôlisy fa milisy, izany hoe mpikara-manady izay ampiasaina sy vidin'ny rajoelina sy tsay ary ravatomanga amiretana ny vahoaka malagasy. Miaramila, zandary, pôlisy mamoha tantana, ka izy natao anirina mijadona famoretana tsirariny indray sy
tokony hiaro ny vahoaka no mampivandravandra ny herisetra ary mampiloro sy manadaroka sy mamono ary mandratra ary misambotra, zany hoe lasa tanana sandry mamono ampiasainy reto mpitondra tsy valahara dia Itsay, Rajoelina sy Ravatomanga ireto. Ravatomanga moa tsy mpitondra fa io no mpanolotsaina saina ratsy ho an'ireo mpitondra ireo hatrany am-piandohana, olona tsy valahara mpamadika tanindrazana daholo. Tafy-bahoaka izay manjary fitaovam-pamoretana entina ampiroroana sy amonoana andratrana ny vahoaka malagasy izay mitaky ny zony, mitaky ny rariny sy ny marina ary mitaky ny ara-dalàna. Tena lasa manimba ny sofina mihitsy ankehitriny ary manelingelina ny saina ny fiantsoana hoe tafy-bahoaka, satria tsy izay intsony ny zava-misy fa raha izao mitrango izao dia mpanafika vahoaka ireto tafika ireto, fa tsy tafika natao hiaro ny vahoaka velively raha izao ataon'izao. Toy izany koa ty resaka hoe mpitandro filaminana, ny zava-misy magnonena dia tsy misy mampitandro ny filaminana azy ireo, satria ny vahoaka milamina no akorotana, daroniny sy rarafany grenady lacrymogène. Tsy zany no mpitandro filaminana tompoko, ka io no tonga amin'ilay fiteny efa mazatra hoe aleo tsy misy toy izay pôlisy, raha pôlisy tahak'izao fahita ankehitriny izao eto Antananarivo, ary aleo tsy ary toy izay zandary, raha zandary amono vahoaka sy anitsakitsaka lalàna tahak'izao. Aleo tsy miaramila raha ivaralila tahak'izao ataony tafika malagasy, tokony andry sy manga hiaro ny ara-dalàna, hiaro ny firenena, hiaro ny izany hoe tany tandalàna izany, ary rika farany ho fiarovana ny tombotsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Ny lasa indrisy mivarotra izay fanahiny tokony ho tazominy sy joroany ho fiarovana ny tanindrazana izay amin'ireto vazaha, taranaka vazaha, manao fanahy-bazaha mamono ny malagasy ireto. Ka fehizay dia tokony ho foanana tsy ho voambolana malagasy intsony ny resaka tafy-bahoaka, satria tena mampalahelo izao zava-misy ankehitriny izao, satria nitsikitsika ivavahana nantenaina hiaro no mamono. Tokony ho foanana koa ny resaka mpitandro amin'ny filaminana zany, tsy tokony ho teny voambolana mpampiasa intsony zany, satria tsy misy heviny intsony, satria ny olona tokony andamina sy hitandro ary hiaro ny filaminana no manakorotana ankehitriny. Na inona ho ataon'ireo nefa
ho ataonareo miaramila, ho ataonareo polisy, ho ataonareo zandary tsy manjary ireo, na hitondra basinareo na tafonjo, dia tsy aresy ny fitiavan-tanindrazana, tena fitiavan-tanindrazana eo amin'ny vahoaka malagasy 20 tapitrisa. Tsy andeha lavitra, tsy andeha ho aiza izay resaka fitaovam-piadiana kelinareo sy izay balanareo, tsy afaty aifirinareo dia fa ho avy aminareo ny fifiteran'ireo basinareo ireo. Ka mbola mananatra anareo faraparana hiverina amin'ny resaka ara-dalàna, anaja ny soa toavina malagasy, satria ilay fihavanana iraireny antsika zao avadika reny zao. Ka mbola miangavy anareo tafika, satria ianareo no kitro ifarany sy apinga ampiasain'ireto mpitondra tsivanina, dia Cédric Vaza, Tsay sy Ravatomanga entina miretana ny vahoaka malagasy izao. Ka manainga anareo, ampirimo ny basinareo ary arovo ny vahoaka. Ny olona ratsy mpamadika tanindrazana ny tokony ifiterana sy anoronareo an'ireo fitaovam-piadinareo ireo, mba misaina, misy ny atao hoe baïonnette intelligente, izany hoe tsy rehefa baiko dia tsy maintsy tanterahana na hita fa efa tsy mitombona sy manaonao foana, mamoa tantana, mamono ny mpiray tanindrazana. Ho ela velona ny tolona, tsy maintsy mandresy ny vahoaka miray, ary Madagasikara dia tany masina, tsy azonareo anaovana adalàna sy fametavetana ohatr'izao. Tsy anaiky vazana ovinanaoviana fitondra ny tany ny vahoaka malagasy. Masina ny tanindrazana, mahay reza daholo, tompo kilasy tompo vavy, tsy Antananarivo irery ihany fa Madagasikara ray manontolo no tokony mijoro manoloana izao jadona sy famoretana ary herisetra tsy azo ekena izao. Mandra-peo anareo tompo kilasy tompo vavy.